Enikino mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao sosialy satria ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao dia ankizy sy renim-pianakaviana miisa 200 eo no notolorana bodofotsy ny consulat ny Monaco no nitsimbina azy ireo androany ao anatin'izao vanim-potoanan'ny ririnina mamerifery zao. Bodofotsy miisa 200 no nozaraina amin'ireo ankizy sy renim-pianakaviana tetsy amin'ny fokotany Anosato andrefana voalohany androany. Izany dia noho ny fanohizana ny asa sosialy fanaon'ireo consulat de Monaco mba hanampiana ireo sahirana amin'izao ririnina izao. Mitetina hena tapitrisa ireo bodofotsy izay nozaraina androany reto ary tsy ho an'ny fokotany Anosato andrefana ihany no azo fanampiana toy izao hoy ny tompon'andraikitra. Fa 2 arivo ireo bodofotsy nozaraina amin'ity taona ity ka 400 isaky ny fokotany. Le androany zany miaraka amin'ny président fokotany Amisizaty sy madame vice-président dia amena bodofotsy zany amin'le mama sy ny ankizy, bodofotsy ankizy zany dia satria zao tonga zany le fotoana mangatsiatsiaka manomboka ty volana juin ty zay tena izy androany. Tsy misy ihany tsy dia hoe aty ihany satria raha ohatra aty ihany koa zany mety tsy ampy koa satria misy mama sy ankizy maromaro be mihitsy ange aty amin'ny Atana zany tsy dia hoe Atana ihany fa ny antsika zany Atana zany nanao an'le opération couverture zany bodofotsy tamin'ny herinandro zany efa vita tamin'ny Anosibe androany zany Anosizaty dia mbola misy zany mbola misy fokotany anaky efatra zany fa amin'ny andro ambony sy ny ambony hatramin'ny juillet zany. Araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia tsy ho an'ny fokotany Anosato ihany no fanampiana ho an'ny ankizy sy ny renim-pianakaviana amin'ity fizarana bodofotsy ity. Fa efa nisy ny fokotany no nahazo ny anjarany ary mbola hitohy amin'ny fokotany Besarety, Apasika, Isotry, Tetezana afovoany. Ny consulat de Monaco izay manampy amin'ny sehatra sosialy toy ny fitaovana informatika ho an'ny sekoly, ny fanampiana ara-pahasalamany, anisan'izany ny fanafody.